Iray amin'ireo mpandraharaha mandray anjara ho anatin'izay hetsika karakarain'ny fivim-pamaha izay moa ny Andriamatoa Fleury Rakotomalala izay isan'ny kandida ihany koa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ankoatra ny resaka fampandrosoana dia isan'ny noresahany ihany koa ny mahakasika ny sehatra ara-toe-karena, indrindra ireo paikady maika tokony ampiarina toy ny fiadiana amin'ny andiam-balala. Ny solution amin'ny zavatra io dia izao be dia be ny redevance tokony hiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Dikan'izany io valala io mila mesure d'urgence io. Na atsika mifidy hoe ho fatinona mivoaka malagasy, ho tonga any amin'ny famine zany, na atsika mifidy hoe hirésoudre an'ilay problème. Voalohany indrindra amin'ireo redevance ireo zany misy tokony affectena any amin'io famonoana valala io. Ary tsy solution définitive no solution teneniko teo fa solution anankiray anisany tongavana an'izany. Ao anatin'izany ny redevance manahirana moko ny teny azy eto satria be dia be ny tompony andraikitra, ministre tompony andraikitra amin'izany. Anjaranjareo anaty conseil de gouvernement na conseil des ministres manapaka an'izany hoe ty redevance ty tokony alefa ary dia farafaratsiny izay nyteneniko teo ao anatin'ny herinandro raha ela indrindra dia possible ahitana zany hoe 4-5 millions de dollars zany. Au moins zany aloha efa misy asa manomboka ary azo atao. Zay zany no fanafody sy ny solution meko satria raha na ministre ny teny maro ary manao izay hafana izy tsy afenina fa mois de septembre izy vao mety ho débloqué ny vola. Dikan'izany zany mandrapatonga amin'ny mois de septembre zany tadio fa tsika zao volana mai efa tonga eto Antananarivo zany ireo valala ireo ary tsy Antananarivo irery ny zava-dehibe fa Antsirabe ihany koa. Ka raha mitatra io zavatra io dia ho sahirana tsika menakavy. Dikan'izany tsy ny politika na ny fiadiana seza ny priorité zao na ny ordonnance vonoly io valala io fotoana ray ampisehoana hoe mahay ve le mpitondra fanjakana, mahay mitondra ve sy mahay mitantana tokoa. Satria ady iraisana io fa tsy ady mpitondra ihany.